dia faly miona amintsika rehetra indray aty amisy tokantrano ary faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo miona finaritra toy izao eo aminao aminareo mianakariva neny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika anio talata 1 aprily maray vaovao fanaontsika amin'ny fiangonana dia ampitaina amin'ny alalan'ny zao serasera zao dia hanatanteraka an'izany tsika ankehitriny ny teny izay vokiana mofinaina voalahatra androany dia ny Samuelina faharoa toko faharoa ny andiny ny fahafito amby efapolo hatramin'ny 1 ary mialohan'ny hamakina ny teny dia hiara hivavaka isika. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao moderanao zay ary mankalaza anao mahatratra ty andro vao maraina ity andro vao manomboka anehoanao ny voninahitra sy ny fahatsaranao ny fiainanay ary ombonanay eo anatrehanao amin'ny alalan'izao fiaraha-mivavaka izao indreto indray zahay no foazonao avy tamin'ny alina omenao fahavelomana sy fiainana toy izao moderanao zay Andriamanitra fa mamirapiratra eo amin'ny fiainanay ny fahatsaranao ary lehibe mandrakarivo eo aminay ny asanao zay nanangana ny Kristy tamin'ny maty ka te amberina anay mandrakizay koa amin'ny alalany raiso ny fifonanay sy ny fiekekeliko toy ny fahataonay aminao zany satria tsaroanay ny heloka sy ny fahotanay ary efitra mampisaraka anay aminao zany tompo dia maniry indrindra ny famelan-keloka sy ny famindram-po ny fanadiovan'ny rason'ny kristianay zay mba ho madio fosaina fanahy raha hamaky sy hiaino ny tenin'Andriamanitra dia omeo anay ny fanahy masina hitarika anay amin'ny famakina ny teny masinao sy amin'ny fandraisana ny hafatrao angatanay zany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia vakina amintsika mofinaina zay voalahatra androany dia misy Samuelina faharoa toko faharoa ny andiny fahafito amby efapolo hatramin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Velona Jehova isaorana ane ny vatolampiko asandratra ny Andriamanitra ny vatolampy famonjena dia Andriamanitra zay manao famalina ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy dia ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko eny manandratra ahy ho ambonin'izay mitsangana hanolotra ahy ianao ary mamonjy ahy ny olondoza be koa izany miderako anao eny amin'ny firenena samihafa Jehova sy ankalazako mianaranao manao famonjeny lehibe ho an'ny mpanjaka voatendrina izy ary mamindra fo amin'ny voosony dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Dia ho amintsika trana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ilay mitsangana tamin'ny maty sady verina mandrakizay. Ny Samuelina faharoa toko faharoa manontolo dia hira fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra nataon'i Davida mpanjaka noho ny nampandresen'Andriamanitra azy tamin'ny fahavalony rehetra. Dia andeo raisintsika ho afatra amin'ity vao manomboka ity ny andro ilay fehezanteny anankiray ery amin'ny fiandohan'ny andiny fahafito amby efapolo manao hoe velona Jehova vatolampiko. Velona Jehova vatolampiko. Araisitsika ho fanekempona lehibe nataon'i Davida tamin'ny fotoana zany nefa raisitsika ihany koa mba ho fanekempona ataontsika ihany koa hieveratsika n'Andriamanitra. Velona Jehova mora tadidina tsara zany ary sarotra mamaky azy fehezanteny tsotra nefa mifono hevy dehibe ary fanekempona goavana nataon'i Davida fahizany ary mba ataontsika ihany koa manomboka izao manao hoe velona Jehova. Inona moa ny heviny hoe velona Jehova? Misy anankitelo ny hevitra zany. Voalohany misy izy ary mandrakizay. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe izao zay izy atrahetrizay sy mandrakizay. Ny heviny faharoa hoe miasa izy ary tsy misy mahasakana ny asany. Miasa aho ka izy moa no mahasaka an'izany. Isaia 7:7 ary ny fahatelo dia hoe miaraka mandrakariva ny mpanompony izy dia ny mpanompony izay novidia. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Josoa 1:7 manao hoe tsy andao anao na afoy anao akory aho.
Zay zany amin'le hoe velona Jehova. Inona ary nivokatra zany fahavelomany Jehova zany teo amin'ny fiainan'i Davida. Eo amin'ny andimy fafito amby efapolo dia samy teny amin'izao Davida manao hoe isaorana neny vatolampiko. Dika hoe vatolampiko dia ny hoe milaza finoana sy fahatokinan'Andriamanitra zany. Mitehatra feno ao amin'Andriamanitra ny fiainan'i Davida. Vokatra ilay fahavelomany Jehova zany dia ny hoe finoana sy fahatokina velona an'Andriamanitra. Eo amin'ny andimy fahavalo amby efapolo dia miteny izy manao hoe Andriamanitra izay manao famalina ho ahy ka mampiaiky ny firenena. Vokatra ilay fahavelomany Jehova zany eo fiainan'i Davida dia ny hoe miaiky an'i Davida avokoa ny firenena rehetra satria Andriamanitra no mampahery sy mahalehibe azy. Eo amin'ny andimy fahasivy amby efapolo dia ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko ary mananatra ahy ho ambonin'izay mitsangana nolotra ahy ianao ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe. Na dia lozabe azy amin'ny fahavalon'i Davida dia manafaka azy amin'ireny Andriamanitra ary mananatra azy ho ambonin'izay manolotra azy. Ary eo amin'iny faraka amin'ny dimampolo farany dia izao hoe satria vohositro Jehova Davida dia Andriamanitra mihitsy no miantoka ny famonjena azy ary tsy izy rery fa ny taranany mandrakizay. Misy vokany lehibe sy mahery teo amin'ny fiainan'i Davida, teo amin'ny fahavelomany ny fisian'i Jehova ka nasain'i Davida nanao ty fanekam-pinoana ngeza be sy mihezinezy ty manao hoe velona Jehova. Ny fahaveloman'Andriamanitra zany no fahavelomantsika ary ny fahavelomantsika dia miankina mandrakariva amin'Andriamanitra. Tsy misy mihitsy fiainana azo antoka sy maharitra raha tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona. Zao miteny mpanao salamo manao hoe ino very izay lavitra anao fa izao dia no akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Salamo fahatelo amby fitopolo ny andimy fito amby roapolo sy valo amby roapolo. Fantatsika tsara fa isan'izay olona nitondra mafy Davida no nataony Saoly taminy. Kanefa tamin'ireny rehetra ireny dia nivoaka mpandresy hatramin'i Davida satria nomba azy Andriamanitra ary nanaiky azy teo amin'ny fiainany ho velona Davida. Ary tsy vitan'izay ihany fa fantatsika ihany koa fa raha nisy isan'izay mpanjaka lehibe sy nalaza teo amin'ny fanjakan'Israely dia Davida zany. Satria Jehova efa nanositra azy ho mpanjaka. Ary voalaza fa avy tamin'ny taranaka Davida mihitsy no nipoiran'ny Mesia dia Jesosy Kristy. Izany rehetra zany no misy. Dia ilay hoe Davida nivoaka mpandresy foana tamin'ny adiny, Davida voasalaka ho mpanjaka teo amin'ny firenena, izany no nisy dia no Jehova izay miaraka taminy ary no Davida izay nino sy natoky an' Jehova ilay velona. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fanambarana rentany rendanitra fa velona sy mahery Jehova Andriamanitra ary miasa mandrakizay izy. Tsy nataony tany an-danitra zany fa nasehony sy nampiariny ety amin'izao tontolo izao misy amintsika. Fantatsika tsara zany iainantsika sy fanitsika ariny amin'ny hoe fahatserovana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ny Pasika. Noho izany koa raha fantatrao sy inonao dia masaiko miteny tahaka ny Davida manao hoe velona Jehova. Mampalahelo ny havana dia zao misy ny olona any amin'ny maty izy no mangata-pahavelomany. Azonao tsara ny tinambarana zany. Ary misy ny olona any amin'ny zavatra tsy misy aina no mivavaka. Misy indray ny hafa amin'ny zavatra tsy mateza no anankinana ny fiainana sy ny atao. Ary misy moa dia manakina ny fanantenany amin'ny kisendrasendra. Jesosy dia efa miteny mihitsy manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Izao natoko fa dia hoe folo ny andininy fahadimy. Jesosy Kristy mitsangana tamin'ny maty, izany ihany ny fahavelomana sy fandresena azo antoka indrindra, tsy mamitaka, tsy miova ho maty sy anio ary ho mandrakizay.
Indraindraytsika dia variana amin'ny zavatra madinidinika ihany fa ny tena tokony fotorana eo amin'ny fivavahana sy ny finoana dia ny manaiky sy mandray an' Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty tompony fandresena velona mandrakizay fa tena azo antoka izy. Inona moa no manakana antsika ry havana? Tsy teny amin'i Jesosy manao hoe vato lampiko ianao. Nefa ivona inona moa no nandresen'i Davida teo amin'ny aliny ary inona no nisandatany ho mpanjaka noho izy nanao an' Jehova ho vato lampiny ka nanao ty fanekempinoana goavany ty manao hoe velona Jehova vato lampiko. Azonao atao tsara ankehitriny ny miteny amin'i Jesosy koa manao hoe velona Jesosy Kristy vato lampiko azo antoka indrindra eo amin'ny fiainako ankehitriny sy mandrakizay. Azonao atao tsara ny mino ary azonao atao tsara ny manantena ary azo antoka fa manantena ianao mba handresy eo amin'ny fiainanao, manantena sy maniry ianao mba hisandatra amin'ny fiainanao sy amin'izay ataonao. Sahiriko teny tahaka ny Davida manao hoe velona Jehova vato lampiko. Izy rery any mbo afaka handamina ny fiainantsika satria efa naseho antsika nomena antsika Jesosy Kristy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty, vonona hitondra fandresena eo amin'ny fiainanao, vonona hanandratra anao amin'izay fiaina tsaratsara koa noho izay misy anao ankehitriny ataovy ny fanekempinoana velona Jehova vato lampiko. Tena marika ry havana ho antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra izay fa manompo. Tia mantsy ny Davida dia mpanompo voaositr'Andriamanitra ary io nomba azy hoe nivoaka mpandresy tamin'ny adiny rehetra izy ary nasandratr'Andriamanitra ho olona voaositra. Eo antsika mpanompon'Andriamanitra mbo tahaka izany koa ny fiainantsika, olona mivoaka mpandresy ary olona misandatra satria manao an' Jesosy Kristy ho velona mandrakizay vato lampin'ny finoantsika sy fanantenantsika mandrakizay eo amin'ny fiainantsika. Dia mahereza ny tompo any ampamirapiratra ny fahazavana sy ny fandresena eo fiainanao any ady amin'ity androany ty any aza mba ho velona amin'ny fiainanao tokoa Jesosy ka isanandro tsika dia saiteny manao hoe velona Jehova vato lampy. Malalako azy dia ity misy teny eo amin'ny Salamo 20:1 ny 7:10 dia nio zao miteny mpanao salamo manao hoe tsy hofaty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova. N'Andriamanitra mivoninahitra ho aminao ny faherezana, ny fandresena sy ny fitsanatana noho ny tompo momba antsika mandrakariva. Amen. Vavaka tsika raha io misotranao zay fa nampandrehana izany teny tsara zany ianao, nampanao fanekempinoana lehibe tamin'ny Davida ary dia notahinao ny fiainany. Velona mandrakizay ianao Jesosy Kristy tompo ary ny fahavelomanao dia tianao indrindra mba hamelomana anay koa, tsy ho variana eto amin'ny tany ihany, tsy ho variana amin'ny nofo ihany fa mba ho revo mihitsiny ao aminao ilay velona mandrakizay. Tompo atolotra ianao ny adinay izay manjoa anay rehetra ankehitriny na inona izany fantatrao dia atolotra ambongadiny mihitsiny izay momba anay rehetra ny adiny samihafa na ara-nofo na ara-panahy. Jesosy manaiky anao Andriamanitra velona izay, manaiky anao ilay mitsangana tao maty ho vato lampy azo ianteherana izay. Raiso tompo ny fiainanay, raiso ny adinay, raiso ny momba anay rehetra ihany koa fa ianao rery ihany no mahatoky, ianao tsy miova marsynio ary mandrakizay. Dia mba ataovy misandatra ihany koa ny fiainanay, ianao ihany mahay manao izany izay ataonay izay mampietry anay fa tsy mba mampisandatra anay koa. Dia taio ny fiainany tsirairay avy, ny fiainany mpanomponao indrindraindrindra rehefa nanaiky anao mba ho isanandro sahiteny manao hoe velona Jehova vato lampiko. Apetraka manontolo an-tananao fiainana tokantrano izay miaino enina izay tsy mandrery ny teny izao koa mba ho raisinao an-tanana ary omenao ny fandresenao Kristy eo, hiadinao ny andro ary omenao izay sahaza azy koa na fahasalamana na lohanina na notafina na nosotrona indrindra amin'izao fotoana sarotra izao. Ny fiainan'ny fiangonana tsy adinonay fa apetraka eo aminao Jesosy, ianao rehefa nandresy ampandresy hatrany fiainan'ny fiangonana, eo ny adidy, eo ny asa samihafa tsy maintsy miato, nefa ianao afaka mandamina sy mahalavorary reny ankelinay feno an-tananao zany.
dia ty tontolo andro ty sy ony voninahitra ao arao tsapanay mandrakariva tompo ao fa velona ianao miasa sy mampandresy anay amin'ny zavatra rehetra noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo no azonay mivavaka toy izany misaotra tompo. Amen. Dia raisoary misodrama izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika ary mitateraka amintsika rehetra tokoa ane izany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manana inona na inona faoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny harena amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen. N'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia misaotra ny tompontsika dia misaotra anareo ihany koa naritra ny aino tady mandrakariva mifaneken'ny mponina lehibe teo manao velona an'i Jehova mareza sy mahatanjaho tainy tompo indrindra ao amin'inona amin'izay rehetra atao misaotra ny teknisianina amin'ny rahalahy ho tainy tompo ane nareo mankasitraka mankatelina manam-peo nareo amin'ny anaran'ny tompo manam-peo nareo.